Miaraba tompoko lahy finaritra tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fandaranana alalino zay iresana manokana ny fitsinjaram-pahefana iopana bebe kokoa amin'ny fampandraisana anjara ny mponina amin'ny fampivoarana miainga eny fotony fandarana. Manahoana no niainan'ny commune ny fiovananisy taorian'ny lalàna 2014-20 ny taona 2024 tafavoaka ve izy ireo amin'ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ny commune sy ny fampandrosoana miainga avy eny ifotony. Inona avy ireo olana tsy ahafahan'ny commune mivoatra, aiza ihany koa ny fampandraisana anjaran'ny mponina izay nomena sehatra bebe kokoa amin'ny fampivoarana miainga avy eny ifotony. Ireo rehetra ireo no ezahana ovaliana atao anatin'ny fandarana manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Tadradradraina matetika amin'ny ainao manjery sy ny tambazotra tserasera ny hoe fitsinjaram-pahefana, izany hoe fampandrosoana miainga avy eny ifotony ao anaty fitantanana mangarahara. Maro ny feo mandeha momba io fitsinjaram-pahefana io ankehitriny ary samy manana ny filazany sy ny fandraisana azy avy ny tsirairay avy. Ny zava-misy raha eto Madagasikara no resahana mbola tsy tafavoaka ary mbola tsy mipetraka ny atao hoe fitsinjaram-pahefana tena izy. Mazava ho azy zany hoe fitsinjaram-pahefana zany any amin'ny vahoaka zany no apetraka. Ary ny asan'ny ministry ny fitsinjaram-pahefana dia mamantatra ny filan'ny vahoaka, ny etaetan'ny vahoaka, ny maharary azy. Ary rehefa vita izay dia miezaka manatanteraka an'izay ho an'ilay vahoaka. Izay no isany, izany hoe fampandrosoana miainga avy eny ifotony, no atao hoe décentralisation, fitsinjaram-pahefana ary fampandrosoana avy eny ifotony. Miainga avy amin'ilay fitadiavan'ilay olona, filan'ilay olona na ny fampianarana zany, ny fahasalamana zany, ny fambolena, ny fivelomana, ny fiompiana, zany rehetrarehetra zany dia tena tokony fatarina. Samy miezaka mampiatra lalàna momba ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana ny eny anivon'ny commune tsirairay avy, taoriany fampahafantarana sy ny fampihofanana azy ireo. Hatreto nefa, latsaky ny 100 commune manerana ny Madagasikara no afaka mizaka tena, tsy miankin-doha amin'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Inona no antony? Ny lalàna ve no tsy mety sa ny hevitra finosiny no tsy tafita? Ny teto commune maromaro izahay nijery fotony ny tena zava-misy marina iainan'ny mpitondra. Ny ompana manokana tamin'ny fampandraisana anjaran'ny mponina ao anatin'ny fampandrosoana ny faritra ny fanadihadiana. Eto Andriambilany, commune ambanivohitra iray ao anatin'ny distrika Antsirabe faharoa, ahitana fokotany sivy ary misy 879 ny mponina ao aminy. Isan'ireo commune mivoatra ny commune Andriambilany isa taona nanomboka ny taona 520 nahatratra 900 ny tany fandoavana ny etratrano ary 500 ny etratany. Samy resy lahatra ny rehetra fa ny fandoavana ny etra eny anivon'ny commune ihany no ahafahana mampandroso. Ary efa misy ny antsoina hoe kianja maitso, rafitry fampifehezana eken'ny vahoaka sy ny mpitondra. Hifaneraserana ny communication zany mba hoaingana be zany dia tonga any amin'ny ifotony ny vaovao aty ambony dia ohatran'izay koa ny vaovao avany amin'ny vahoaka mba vetivety kely dia tonga aty mba hoe tsy hainao anatin'le olo zany le vahoaka satria matetika le olo zany le ratsy ny tena voaray voalohany noho le tsara dia mba tsy isin'izay olo zay zany fa hoe tonga dia sady fluide againgana be zany ny communication zay nanametrahana azy hifampitaizana ihany koa hoe mba hamerenana le soatoavina satria ninona atao ampamboly sy mpiompy daholo ny 500 ny vahoaka eto amin'ny commune. Dia raha vao mifampiandry kendro-toana zany ny mpifanila bodirindrina dia tsisy fampandrosoana andeha mihitsy na fandriam-pahalemana io na toe-karenana sosialy zany dia izay hoe apetraka le kianja hifampitaizana hifanabeazana amerenana n'ilay soatoavina zany mba hisian'ilay fiarahamonina mirindra ahatanteraka an'ilay fampandrosoana. Miainga amin'ny kianja maitso io ihany koa no akana ny hevitry ny mponina amin'ny fananganana fotodrafitrasa. Vomaika metsara izy misy an'ilay kianja maitso satria mazoto zany olona manao an'ilay asa iombonana. Le kianja maitso aloha azavaiko tsara fa io zany raha nafantatritsika ny dridraina foana amin'ny eny aman-jery reny hoe tena mbovoaty aza tsisy maka taloha
dia taloha raha hoe teny morom-patana ny sekoly ny tolo dia nefa le bebe le olona dia ny tokotany dia io le tokotany sy le morom-pahatra io zany sy olo le kanjamaitso zany mba sekoly zany io ifampidesan'ny olona rehetrarehetra. Mifanome tanana amin'ny fampandrosoana araka izany ny mponina ao anatin'ny commune izay faritra ahitana tahambony amin'ny fandoavaketra no mahazo tombony amin'ny fananganana foto-drafitrasy, ohatra amin'izany ny fokotany Loanandro ao anatin'ny commune Andriambilany. Ny tamberim-bidy makany amin'ny vahoaka dia anisan'ny mahazo tombon-dany izay mandohetra be indrindra satria ny fokotany Loanandro zany raha tamin'ny teo aloha dia tsy fantatry nizaniza fa raha amin'izao fotoana izao ngamba tsisy tsy mahalala an'izany ngamba raha eto amin'ny district Anambatolampy raha resaka hoe fokotany Loanandro satria atao hoe mandroso eo ihany. Tsy manana renan-kibony tany ny commune Andriambilany, tsy manana vokatra mampiavaka azy ihany koa raha mitaha amin'ny commune manodidina, saingy tafavoaka ary mandroso ny faritra noho ny fandraisana anjaran'ny mponina. Izany hoe voaloha avokoa ny karaha mampiasa rehetra hatramin'ny mpiambina ny CSB, afaka nanangana foto-drafitrasa maro ihany koa ny commune. Foto-drafitrasa aloha zany hatreto rano fisotro madio tena feno rano fisotro madio fa ny fokotany sivy ato anivon'ny commune Andriambilany, efatra amby valopolo amby zato borne fontaine, vohitra enina sisany tsy manana rano fisotro madio ara-dalàna. Dia ny fampianarana indray anangana CEG annexe izahay satria mbola eto anivon'ny renivohitra ihany misy ny CEG, dia misy ireo avy any amin'ny 10 kilometra fa ria lavitra sy nanona zany voatery mandeha tongotra mijanona ety ny ankizy amin'ny etoandro tsy afaka mody misakafo, dia sady fitsinjovana ny izay hoe ampy sakafo izay izy mianatra mba fitsinjovana azy koa le mandeha lavitra be dia izay no anaovana an'ilay CEG. Ny hôpitaly manana hôpitaly tsara ara-dalàna izay manakaraha sage-femme sy infirmier ho fanampin'izay mpiasa ao ihany koa moa ny commune. Ny lalana moa zany hatreto ny mbola asa pokon'olo iny atao ny sekoly saika misy daholo isaky ny fokotany. Ny barrage manana barrage vita tsara ampy samy misy barrage zany fa mety hoe misy anaky sasany zao tokony efa mila ho hatsaraina indray. Borofy izany fa azo atao ny mampivoatra amin'ny alalan'ny fampandraisana anjara ny mponina ho an'ny faritra sy ny commune tsirairay avy. Borofy iray ahitana ny mahazava-dehibe ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana ihany koa ny tranga ao amin'ny commune Ambohibary Sambaina, district Antsirabe faharoa, manodidina ny 200 kilometatra tora-droa ny faritry ny commune Ambohibary Sambaina, ahitana fokotany 7 ao aminy ary mponina 8,707 seninalina. Nandritra ny taona maro sahirana ny commune amin'ny fampandehanan-draharaha sy ny fampivoarana, manodidina ny 900 isan-taona ny taux de recouvrement amin'ny etratrano sy ny etratany nandritra ireo taona maro ireo. Matetika izay isan-taona eo amin'ny 4%, 5% io. Tsy mahatratra 10% mihitsy ny taux de recouvrement ny azo. Taty aoriana nefa rehefa nahazo fiofanana ny tompona andraikitra, nampiarina araka izay tratra ny toromarika rehetra, dia ny fitantanana mangarahara, ny fakana hevitry ny vahoaka, ny fanaovana tamberina andraikitra, ny fidinana ifotony sy ny maro hafa, samy resy lahatra ny tsirairay, miakatra 300 ny taux de recouvrement. Le fidinany ifotony aloha zany iny anisan'ny nampisy ny fitraikany tamin'le fandoavan'le olona fandraisan'ny olona anjara, dia ankoatran'izay le tamberina makany amin'ny fokotany satria le vola miditra ao amin'ny zareo ihany no amin'ny raha verina makany aminy anaovana foto-drafitrasa arak'izay ilainy zareo. Dia mba manomboka manana finiavana le olona satria miezaka manao izay fanentanana ataony zany ny tompona andraikitra rehetrarehetra. Araka izany, nametraka fomba fiady vaovao avy amin'ny lalàna mifehy vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana ny mpitondra tao an-toerany. Ny mifanohitra amin'izany anefa no miseho raha tsy misy ny fampandraisana anjaran'ny mponina amin'ny fampivoarana sy ny fampandrosoana. Tsy afaka mandroso ny toerana na faritra iray raha teny midina trano no raisiny. Ny eto amin'ny commune Ivato Centre, district Anambositra, faritra Moronmania ohatra, tsy misy mandeha amin'izay laony ny commune. Samy maka ho azy ny vahoaka sy ny mpitondra. Tsy misy fifanakalozana na eo amin'ny samy mpitantana ny commune azy. Ny ben'ny tanàna tsy mahafantatra ny zava-misy ainan'ny mpanolontsaina, ny lefitry ny ben'ny tanàna tsy mahafantatra ny zava-misy any amin'ny état civil na any amin'ny fandoavan-ketra. Dia ny hetra zany amin'ny hetra ny hoe mandeha amin'ny contribution io no zany tagny nisy apahany ho miverina io zany tsy mihita maso azy fa le tokony raiky avatana ato aminay zany ko mahafantatra an'izay. Dia
mety tsy voalaza zay le na hadiny milazana aminay vokatra izay mibampitosany commune tsy voalohatra amin'ny karaman'ny mpiasa ity lefitry ny ben'ny tanàna ity hatramina lany ho lefitry ny ben'ny tanàna azy tsy mbola nandray karama ny mpiasa ambiny kosa efa ho roa taona izay ny tsy voalohany karamany raha zao no farany tamin'ny le fifidiana farany teo zany no lasa juin de niazy zany intelo zany zao le ohatra isaraky madinidinika le vola 3 mois eo ko tamin'ny mois de septembre jusqu'à zay zany le 3 mois zany zany misy anankiroa ny vaovao ato amin'ny commune fa ny zareo reto moa zany de efa miala taona tsy vita intsony hatramin'ny mametraka affichage tsy voasolo hatramin'ny calendrier misy affichage taloha fa zao hoe nisy koa zavatra tsy misy lafiny roa ny voalazan'ireo tompon'andraikitra fa sakana tsy ahafahana mamelona ny commune lafiny politika sy ny lafiny sosialy ohatra amin'ny lafiny sosialy ny tsy fandripahalemana izay miamahazo vahana any an-toerana tatao anatin'ny 4 taona izay sahirana vokatra izany ny ponina tena nanahirana be manko le nagnana le vahoaka am'le resaka hoe fitakina hitra le tahore satria tena lamosiny tsy fandripahalemana tena isanandro ndray alina dia misy acte anakefatra tao anatin'ny commune ary aiza koa ary sepiso ary tena efa isanandro ary tsy nidralina sony izy amin'ny taty afara fa misy efa midimapolo lahy tena miditra ny aty amin'ny faritra aty amin'ny sud-est aty commune aty moa zany Ambatombo sy ndretra iny tena milatra fa misy gendarme tena mifamaly agnaminy fa tsy raha rahiny mihitsy tena aombe fa tafahidy eo ambala fa mbola tafavoaka antao ihany de reo izy ary alany aby miditra andrano koa izy avy eo de alany hatramina tsi hatraminy akoho sy ny vorona rehetra manontolo eny an-tokotany alany teo tena ravoravo tagnana le vahoaka zany tena tsy platsony misy ny hoe ahoanany zavatra atao fa tena fizarena misy fetraitrany be zany zay na nianerena vahoaka sy na hoe sarambo ohatra ny efa manahirana be satria isarana ny fe maty moa de efa tsy tenina sy ny maratra sy rehetra manontolo am'le voativitra ndraika misy efa orosatro vory tahaka an'izao ny hita maso zay le vodina bala avy am'le kalaky ny kosy masternansy efa tsy pitokona fa fantatra be da ala vita tena sa avy amin'ny vilany tsy avy amin'ny avy reo amin'ny faritra fiadanana faritra Ambohimaso tapaka ny automatiatra reny tonga aty manafitra eny fa tena namaly ny gendarme tam'izay tena namaly fa sanatohitra azy mihitsy berovisy izy miary izy arakaraky le mandeha efa misy namany mizerizery daholo izy atao hoe 5 teto efa ilako tafakatra 7 izy efa avy akaikaiky nambody rano sy mihoatra makany fa tena jerena fotsiny ohatra manatitra fotsiny eo zany tena faiblessena izy zay eo amin'ny lafiny politika kosa nilaza izy ireo fa ny fomba fitantanana ny firenena ny tsomirindra araka ny tokony ho izy nisorona tamin'ny commune Ivato centre ny any fidiram-bola tokana ao amin'izy ireo ka nomena ny faritra de ohatra fotsiny zany tokony nisy volany io nya ty barrage économique ty manko zany commune ny Vato namorona an'io de rehefa nandeha sara izy io de lasa nivadika ary amin'ny faritra tonga de nalainy lehibe ny faritra zany ny hitra manontolo miaraka amin'ny mpiasa nefa ny commune ny Vato zany tena namorona vatagna an'io mihitsy ny hatra mpiasa teo de mitady nagnarama azy de nisotombo zareo amindray zany zany to lafiny politika zay tsy fantarina hoe tamin'ny araka tezamita no tsy nitovy firehina politika tamin'le mpitondra tao amin'ny Amoromani zany ny mpitondra teto de fahafantarako azy moa de zay zany nahatonga nivadika anakany de hoe ao ny 40% tsy maintsy miverigny aminareo de ary samby zao zany de mibato be voka de niova ndray le chef de région de mbola niteo ihany teo faritra maro no efa nanao antsoavo mba hijerena akaiky io vola omenan'ny faritra io tsy misy afa-tsy 300 amin'ny ristourna ihany no omenan'ny commune ivoahan'ny vokatra ny 700 ambiny omena ny faritra nefa raha ny fanazavana tsy manao tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka tahaka ny commune fa raha manao fijery amin'ny ankapobeny zahay raha tsy misy ihany subvention fa raha io ristourna io lajanao amin'ny commune Ambobary dia anisany fa vita foto-drafitrasa maro amin'ny commune Ambobary ary tsy ny commune Ambobary ihany manana an'izay olana izay fa ny commune rehetra raha ny ristourna najanona ho an'ny commune
dia tena misy satria ohatra fotsiny mihoatra ny 10 millions d'ariary raha atao moyenne zany ny isam-bolana mirisy torona miditra eto amin'ny commune Ambobary ary raha izay no mijanona anaovana fotodrafitrasa raha fotodrafitrasana 100 millions d'ariary angamba ao anatin'ny herintaona mba anisan'ny hita misongadina any amin'ny commune toy izany koa any amin'ny commune hafa fa no izy mifampizara amin'ny région dia izay zavatra zay no hita hoe mamparefo hoe ny miditra aty amin'ny commune ny antony dia zao ny dépense rehetra ny commune mandoa azy commune mandoa azy ny dépense rehetra eny fa na dia ny quittance ampiasainao ary dia commune mividy azy nefa ny ampahany kely indrindra no makaty amin'ny commune dia zay zavatra zay zany tokony mba ilana fijerena hoe ahoana tokoa no tokony hanatsarana an'ilay izy satria ny raha ohatra région Vakinankaratra commune 90 ny mivondrona ao anatin'ny région Vakinankaratra dia nefa akory tsy izy 90 manana an'io barrière de contrôle loatra an'io fa raha eritreretintsika hoe ny antsasak'izay dia ny antsasak'izay zany mampiditra ao amin'ny région avokoa tsy malahelo an'ilay miditra any amin'ny région akory ny commune Sanatrimbava tsy malahelo fa raha ohatra kosa misy miditra any azo atao hoe manao tamberina andraikitra mba misy koa hoe ireto nampidiriny commune Ambobary ho any amin'ny région mba misy fotodrafitrasa hoe azony région atao amin'ny teo commune Ambobary azontsika ilay izy développement no resahana raha misy an'izay dia mirindra tsara ilay izy fa ny ao amin'ny ministère ny fitsinjaram-pahefana mantsy mitaky ny tamberina andraikitra ohatra ny etra aty amin'ny commune dia ny tamberina io averina any amin'ny fokotany ary ilay makany amin'ny région ve mba takininy any amin'ny ministère koa iverina any amin'ny commune anaovana développement sa tsy iverina atsika le mpandeha an'lizy raha tsy mitongilana zany lizy dia mandroso ihany ilay commune tsy raha avy araka ny tidi-pitondrana nivoaka ny taona 2024 voafaritra ao anatin'ny lalàna 2014-20 andininy faharoa ary amafisy ny lalam-panorenana malagasy voafaritra hotelo ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ny commune ny faritra ary ny faritany raha ny zava-misy ankehitriny ny rafitry ny commune Irery ihany no mbola mijoro taorian'ny fifidianana natao ny taona 2024 mbola miantona ny fifidianana izay ho lehibe ny faritany sy ny faritra ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao hatreto no mametraka sy manendry ny mpitantana ny faritra ity farany no miteraka olana ary lasa sakana tsy ahafahan'ny commune mandroso olana iray goavana eo amin'ny lafin'ny politika ihany koa ny fanomezana ny tanàna eo ambany fifehezan'ny PDS ohatra amin'izany ny tranga atao amin'ny commune Miandrivazo nisy trosa manatapitrisa maro tsy voaloha any ka nybe ny tanàna voafidy nandimy toerana io PDS io no tsy maintsy nandotsy kelikely ny trosa hatramin'ny karaman'ny mpiasa satria PDS no midindiasana io dia laha fahitana azy zany tena marefurefo be tena nisahirana mihitsy zahay amin'ny ara-bola zany la misy azy raha telo vola vao mandramby karama fa raha mba mihetsika satria tsy tena anara-mihetsika amin'ny comité exécutif ny ano conseiller indrindra moa fa ny équipe fanantanteraka ohatran'io zareo taty nytike sy etsasisa zay moa tena mandeha ambanivohitra manentana dia fa mba be debe ny zavatra miova zavatra vita ny karama moa dia efa mba nasondrotry ny conseiller efa nasondrotry ny karama ateo tena tambany be dia ny zavabita moa dia fa tena betsaka ny seza zao dia tsy seza ny toerana mihitsy tako ny latabatra moa dia zara fa hitanareo moa ny ao raha iverenana ny hoe vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ny taona 2017 no nisy lalàna voalohany mifehy ny commune ny taona 2022 roapolo taona taty aoriana nisy ny fanavaozana sy ny fandaniana ny lalàna momba ny vondrom-paritra itsinjara-pahefana raha ny commune manokana no resahana
mbola maro ny tsy tafavoaka amin'ny fampiarana azy io. Vitsy ireo commune mahaleo tena afaka mampandroso ny faritra misy azy sy ny mponina ao aminy. Sarotra ho an'ireo commune sasany ny miala amin'ny fomba fiasa teo aloha ka hiditra amin'ny rafitra vaovao. Ohatra amin'izany ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka, ny fitantanana mangarahara, ny fakana hevitra avy eny fotony, ny fizotry ny fanapahan-kevitra rehetra tsy maintsy ho raisin'ny mpitantana ny tanàna sy ny maro hafa. Ankoatr'izay, mbola maro ireo commune miandrandra fanampiana avy amin'ny fanjakana. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana, misy ny vola omeny fanjakana, saingy efa voafaritra mialoha ny anaovana azy. Ohatra amin'izany ny subvention affectée, ananganana fotodrafitrasa toy ny EPP, CSB, état civil, ny karaman'ireo mpikirakira ny état civil, ny karaman'ny mpiambina ny CSB sy ny sisa. Misy ihany koa ny subvention de fonctionnement global, izay mitetina 20 tapitrisa ariary isaky ny commune isan-taona. Ankoatr'izay ny subvention de fonctionnement global miankina amin'ny isan'ny mponina ao anatin'ny commune. Ao ihany koa ny subvention d'investissement, FDL na ny fonds local de développement mitetina 7 tapitrisa ariary, ary misy ny subvention exceptionnelle anaovana investissement ary manao azy avokoa ny ministera rehetra. Samy tsy mandeha araka ny tokony ho izy avokoa ireo rehetra ireo. Ny olana dia omenan'ireo commune ara-dalàna ny subvention ary misy mizana-tsindrianila atao amin'ireo faritra sy commune mahazo izany. Ny azoko olazaina fotsiny dia efa nisy ny subvention hazo ambany dia ambany aloha le izy raha nyresaka état civil no jerena, ary mbola ho an'ny état civil ihany no voarainay ankehitriny amin'izay subvention zay, fa dia mamelona ny tena ny hatrany ny commune Ambobary anodonana ny commune. 2016 iny 7,500,000 ariary ny fanampiana avy amin'ny fanjakana fa saingy ny 2,500,000 ariary rehefa tena farany taona 30 décembre voatonga dia tsisy minazo atao tsony zany, zany hoe le 5 millions d'ariary zany fanampiana avy amin'ny fanjakana 2016, 5 millions d'ariary moa zany rehefa tandrona commune angamba tsy zavatra vita. Isan'ny niteraka resabe teto amin'ny firenena ihany koa ny subvention exceptionnelle. Misy mahazo, misy ny tsy mahazo, ary misy commune foronina tsy ao anatin'ny commune misy 5,900 manerana ny nosy mahazo io subvention exceptionnelle io hatrany. Manamarina izany ity taratasy eto am-pelantanana ity: commune Sofia, faritra Sofia, district Sofia. Ao anatin'ny lalàna mifehy ny commune no avaozona ny taona 2020 takina ny mangarahara amin'ny fitantanana ka ny be ny tanàna ny tompona andraikitra voalohany, pénalement responsable raha misy ny tsy mandeha. Ny be ny tanàna ihany koa nefa ny tompona andraikitra voalohany mahatafavoaka na tsy ny commune tantaniny. Izany hoe miankina amin'ny fahaizan'ny commune manetsika ny mponina ao aminy no mampandroso azy. Raha tiana hampandroso koa zany dia le vahoaka mifanolobodrindreo mahafantatra hoe inona ny mahasoa, satria samy manana ny mahasoa azy ny anona tsirairay tsy voatery hitovy, dia efa avany zany dia efa mandray anjara amin'ny adevitra le olona hoe inona ny tena mety eto amintsika, inona ny tsy mety eto amintsika, dia miakatra ny adevitra dia farany eto anivon'ny commune, farany hoe misy olo tena avy any amin'ny vohitra kely any mihitsy miakatra eo anivon'ny fokotany dia miakatra commune, dia zay hoe inona amin'izay ary le tena iraisana zany. Dia hoe eny daholo mandray anjara daholo ny olona amin'ny fanapahan-kevitra aloha voalohany indrindra dia amin'ny fanatanterahana rehefa avy eo dia moramora le mikojakoja, satria raha vao ohatra zany ianao avatsy ambony fotsiny mieritreritra hoe tsy misy projet tena mahasoa fa rehefa tsy mivolavolaina iny sady tsy mampiasa an'iny izy ny tsy mikojakoja an'iny izy no rehefa dinirana zany tsy mahasoa azy iny fa kay zavatra hafa le mahasoa azy. Manana fahefana ny commune tsirairay avy hamaritra ny etra tokony hiditra ao aminy. Na izany azy misy kadrazy amin'ny lalàna mametra ny tafarany ambony na ny tafarany ambany. Amin'ny ankapobeny ny fahaizany mametraka ny fiscalité no mampatanjaka ny commune iray, miankina amin'ny recensement ny fitomboan'ny vola miditra. Vanim-potoana amin'izao ilay crise dia hita ihany ilay fidiram-bolan'ilay olona fa nisany hoe marefo raha ny fidiram-bolany, ny finiavan'ilay olona hanao an'izy tena misy, ary misy fidinana ifotony nataon'ny tompona andraikitra be ny tanàna, délégué mpanjakana sy ny mpiandraikitra ao amin'ny arabola nandeha nanao an'izay isaky ny fokotany fa misy calendrier mipetraka fa tena mazoto ilay olona. Tsy misy afa-tsy commune Ronjato amin'ireo commune 5,900 manerana ny nosy no mampiasa ny antsoina hoe budget participatif.
raha ny fanadihadiana natao latsaky ny 3 ny taux de recouvrement eto Madagasikara. Ankoatra ny olana amin'ny tsy fahaiza mitantana nataon'ny fanjakana sy ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny atitany, mbola maro ny sakana tsy ahafahan'ny kominina miroso amin'ny fampandrosoana ankehitriny. Ohatra amin'izany ny fitsaram-bahoaka, ny fitakian'ny vahoaka na ny revendication populaire, ny culture d'impunité na ireo tsy maty manota, ny fihavanana, ny kitrano an-trano, ny tokantrano tsy ahaka, ny fomba fiteny hoe aleo very tsy kalakalam-bola sy ny hoe ny avatiana tsy iaraha-monina. Mbola maro amin'ireo kominina ihany koa no manana fahasarotana amin'ny fifandraisana amin'ireo mpiara-mombonantoka isan-karazany. Tsy hita mivaingana ny fiara-miasan'ny kominina amin'ny sefy fokotany, ny zandary, ny polisy sy ireo akteur hafa. Amin'ny ankapobeny anefa tsy misy afa-tsy ny fahaizany mametraka sy ny mampiatra ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana ihany no ahafahana mampandroso ny firenena. Diso be zany hoe ny sitrapon'ny mpitondra avy any amin'ny faratapony no tanterahana tsy maintsy ampiarina eny amin'ny faritra maro samihafa, kanefa n'le filan'le vahoaka tsy mifanandrify amin'io zavatra tanterahan'le fitondrana io. Andao atao fotsiny hoe tsy mety amin'le olona ny asany fampianarana teny frantsy, fampianarana amin'ny teny vazaha any ambanivohitra dia izay nefa niterenao asianao ataony any. Tsy mety zany. Inona ny tena tediavin'io vahoaka io? Avany ianao manontany fa tsy hoe ianao avy aty ambony ny teny hoe efa nanomana zavatra izay, efa misy fotodrafitrasa homaninay ho anareo, efa tafiditra ao anatin'izay décentralisation fotodrafitrasa, tafiditra ao anatin'izay ny ao anatin'ny reko matsy le resaka hoe projet présidentiel. Hoe tafiditra ao anatin'ny projet présidentiel ny fotodrafitrasa natanterahana zavatra ny fotony dia izay ny efa atao hoe décentralisation, dia izay lazaina fa efa mandroso ny décentralisation. Diso be zany, tena diso tanteraka zany. Tsy izay no izy fa matoa ampetraka ireny tompon'andraikitra eny amin'ny faritra reny ny mamanadiady, mitady mikaroka mamantatra inona ny tena mampalahelo an'ireto vahoaka reto. Tsisy dokotera ve, tsisy sage-femme ve, manahoana rehefa andeha any amin'ny dokotera, manahoana rehefa hanao raharaham-panjakana. Izay dia mikaroka vahaolana tsaratsara amin'ny fiainan'le vahoaka eny amin'ny faritra. Hatreto aloha tsy ampifanentanana ny mponina amin'ny fandoavana ny hetra, fototry ny fampidiram-bola amin'ny ankapobeny. Ny fanampiana omeny fanjakana fohibe nefa tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Tsy ampy ny fanaraha-maso sy ny fanofanana ireo mpitantana fotony, indrindra ny fandraisana andraikitra tokony ataon'ny fitondram-panjakana amin'ireny rafitra ireny. Raha ny zava-misy, tsy misy ihany koa ny fikambanana fotony toy ny fiarahamonim-pirenena afaka ny anara-maso sy anampy ireny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana ireny hatreto. Na ny amaritana ny sata amin'ny fehin'ny fokotany aza hatreto mbola tsy mazava. Ny lalam-panorenana izay mamaritra fa eo ambany fiadidian'ny préfecture, raha toka ny commune nefa no akaiky azy indrindra raha miainga eny fotony. Mbola maro ny olana sedrain'ny commune raha fampivoarana sy ny fampiarana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana no resahana. Na izany aza azo atao ny mampivoatra miainga avy eny fotony raha toka miatra araky ny tokony ho izy ny fitsinjaram-pahefana araky ny tanjona napetraka sy ny famolavolana azy. Io antony io no mahatonga ny antoko malagasy miara-miainga hiady mafy amin'izay fampiarana ny atao hoe fitsinjaram-pahefana tena izy izay. Antenaina fa nahitanao ny ampahany kely amin'ny fiainan'ny commune eto amintsika ny fandarana. Azonao atao ny mamerina mijery izany ao anatin'ny tranokala tv.cool.mg na ihany koa ny maneho ny hevitrao ao anatin'ny page Facebook ny Cool TV sy ny Cool FM izany. Ankasitrany ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafy ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.